dia mbola faly miaraba antsika amin'ny anaran'ny tompo riavana ary manonona amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanany. Andeha iomanantsika amin'ny fiderana ny firana fanampiny 9 ny andininy 12 ary ny firana FFPM 770 ny andininy 1 2 ary ny andininy 3. Dia andengy mbola iarahantsika mamaky ny Matthieu 5:12 ny andininy 7 sy ny andininy 9. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ry mpiatsara velatsy, marina amin'ny Isaia anareo hoe ity fireneny ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Amen. Amin'izao alahady farany ampitandreman'Andriamanitra antsika ny amin'ny didiny izao dia mampitandrina antsika ny amin'ny fiatsaram-belatsia izy ry havana. Tsy fantatry ilay olona miatsara velatsia fa ny tompo izay mahafantatra ny zavatra rehetra, mahafantatra ny miafina ao am-pontsika rehetra, dia mahafantatra tsara ihany koa io toe-po izay afeniny io. Ary izao no izy ry havana, miatsara velatsia ny olona ray satria tsy misy tiany hahafantatra ilay tena toe-po. Fa tsy ho zakany indray andro any rehefa ho fantany hoe izy miatsara velatsia ity, fantatry ny tompony momba azy, fantatry ny tompo ny ao am-pony lalina ao. Engany isika ho arovan'ny tompo amin'izany, ndatsika mbola hivavaka. Misaotra tompo ny amin'ny tantaran'ireto fariseo sy mpanoran-dalàna reto, mbola ampitandremanao anay ny amin'ny fiatsaram-belatsia. Halanao izany hoe mody kristianina, mody manaraka anao, hanafenanay an'io fo mihodina, an'io fo maditra, an'io fo mandahanao io. Tompo malalo, ny angatanay aminao dia ianao hamindra fo, ianao hamela heloka, ianao hamonjy anay fa raha ny amin'izao marain'izao dia mbola marina amin'ny maro aminay tompo ilay tenin'ny apôstôly Paoly hoe any am-parany ihany ny olona hanana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, nefa manda ny herin'Andriamanitra. Dia vonjeo izahay tompo, arovo izahay mba tsy ho marina aminay izany hoe manana ny toe-panahy araka anao Andriamanitra nefa manda ny herinao. Izany ny vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Happy
Ny Mattio 5:10 ny andiny 7 sy 8 any ry havana verenako vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ry mpiatsara velatsy marina na amin'ny Isaia anareo hoe ty fireneny ty manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Ty fireneny ty manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Amen. Rehefa diniana ry havana ny mahatonga ny fotsika analavitra an'Andriamanitra dia araka ilay teny nazavain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Timoty 2:7-4 hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Andeha isika ifona amin'Andriamanitra ny amin'izany. Andeha isika hanapa-kevitra amin'izao marain'izao hiverina hanolotra azy ny fotsika. Vavaka isika. Mandiny tena tokoa izahay tompo malalo dia mahatsapa fa misy fomba hanalavirany fona ianao. Eo ny fahotana mahazatra anay mampanalavitra ny fona ianao zany. Eo izay mety fitiavam-bola mampanalavitra anay ianao koa zany. Eo ny fitiavana andrehaka izao fiainana izao, ny fomba n'izao tontolo izao mampanalavitra anay ianao zany. Eo ny fitiavana fahafinaretana araka ny tenin'ny apôstôly Paoly ary tianay ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana ianao dia manjary lavitra anao ny fona iray malalo. Ianao ane amindra fo, ianao amela helika tompo dia mbola faly indrindra izahay fa amin'izao marain'izao mbola manontany anay ianao tahaka izay nanontanianao an'i Petera rehefa avy nandahanao izy hoe motiava ianao. Dia ndreto izahay tompo malalo milaza aminao fa tianay ianao. Ndreto izahay fiangonanao, ndreto izahay zanakao
hanolotra anao indray ny fonay amin'izao marain'izao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra ireny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Anio alahady 5 volana febroary taona 420 tonga amin'ny alahady 2 amin'ny karemy isika ary mbola miombona amin'ny lohahevitry ny perikopa evitseke manao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Ho aminareo ny riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra araka ny salamo voalahatra. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ho tonga amiko ny famindramponao Jehovah o, dia ny famonjenao araka ny teninao, dia maly izay miteny ratsy ahy aho satria matoky ny teninao, ary aza dia esorina mivavako ny teny marina, fa miandry ny fitsaranao aho, dia hitandrina ny lalanao mandrakizay aho, dia mandrakizay toria, ary andeha amin'ny malalaka aho, fa ny didinao no tadiaviko. Ilaza ny teny vavolombelonao eo anatrehan'ireo mpanjaka aho, ka tsy homenatra, ary ravoravo amin'ny didinao aho, satria tiako ireny. Asandratro ny tanako ho amin'ny didinao, satria tiako ireny, ho saintsainiko ny didinao. Amen.
manitra rivazataniefatra fa izy no mamitra fo ka mety manomany izy nariraka ny zanany situare famana garilaide malaza nianarani valedani asani isavecangecane ivavaka isika isaoranay ianao Andriamanitro satria tsy navelanao ho faty eritreritra izahay fa notarianao isaintsaina ny didinao ka ho fanatanterahana ny anankiray amin'ireny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata namasinana azy dia tonga eto anatrianao izay ankehitriny mahatsiaro ny teninao koa manao hoe iantso ahy izy dia amaly azy aho ndreto izahay miantso anao ka manonona fiderana no ny hatsaramponao mandray anay eto an-tranonao indreto izahay miantso anao ka manonona fisaorany amin'ny Jesosy Kristy sy ny alehiben'ny fitiavana niaritra ny azo fijaliana mba hampifaly anay ary tonga hatramin'ny fahafatesana mba hanome anay fiainana indreto izahay miantso anao mankasitraka no ny asan'ny fanahy masina mitaridalana anay isan'andro miasa mandraka ankehitriny ianao ary mananteny izahay fa eto ny fanahy masina ho mariky ny fanatrianao ny olona mivory amin'ny anaranao iasao amin'izany fanahinao masina izany izahay ahatonga izao fanompoana izao mba ho masina sy ankasitrahana eo anatrianao Andriamanitra ray mianoa ny ivavakay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fidirana tokana ny uriavana ny liturjia amin'ny endriny voalohany no iarahantsika koa enoy ampanajana ary eritrereto tsara ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika fiangonana. Voasoratra hoe
fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankahalany ratsy, mifikira amin'ny tsara. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, samary izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Samy tsy nisy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, andehary anatona azy amin'ny fanetretena, iaiky ny fahotantsika dia angataka famelana. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra raina mahery sy mandrakizay io, masina ianao ka mankahala ny ota rehetra, misaotra fa mbola manome anay fotoana androsoana eo anatrehanao ianao, hitondranay ny fonay toritory sy mangorakoraka, ary indreto izahay miaiky ny mahampanota mahantra anay, taranaka feno fahalovana dia atsangano ho zanaka ao indray. Tivitry ny faharatsiana izahay ka avereno hananendrika ao Andriamanitra ilay feno fahatsarana. Dia ao Tompo ny fonay, hitanao miariary, mitady orom-pakao ny fankahalana, miariary ao ny fiatsaram-belatsia, meo anay ny fonao Andriamanitra, mamindrafo aminay, mba ho fo vaovao, feno toetra vaovao, iainana amin'ny fiainam-baovao ny fonay. Misaotra fa tena mampianatra anay ianao, mitaiza anay ianao, manitsy anay ianao. Engany ry Tompo, omenao ny fahitsiana mijery izahay, ary omenao koa fahadiova ny fisainana amin'izao vanim-potoana ny karema izao, dia mitehatratra ny fiangonanao Andriamanitra, mitondra ny tsy fahatanterahan'ny firenenay, mitondra ny tsy fahatombanany vahoakanao, mitondra ny tsy fahombiazan'ny tsirairay. Mianoa ny vavaka sandratray, aza ela Andriamanitra miantso izahay dia mamalianao. Amen.
antsika zay ny bebaka marina ary mitsangana andray ny teny somafaly omeny tompo ho antsika. Hoy ny soratra masina, ny fanahy dia miara-milaza mifanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miatra aminy isika mba hiara-manamboninaitra aminy koa. Voavela ary ny heriko areo ny anaran'ny masina, midera ny tompo. Sambatra ny olona iza, voavela ny aluni, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona iza, tsisany Jehova enoka, sy misy fitaka ny fanahiny. Satria nanome aina vaovao antsika ny tompo tamin'ny namelany ny helontsika, nde isika anonona ny fanekempinoana arak'izay hita ao amin'ny fanekempinoana laharana 7. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe, efa nahita ny Mesia izahay. Saraka ny teny nataon'ny Samaritana hoe, ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Saraka ny teny nataon'ny Petera hoe, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana teny fiainana mandrakizay.
ary araka ny teny nataony Tomasy hoe tompoko sy Andriamanitra. Amen. ao anatin'ny azakazaka momba ny fanavozana tompona andraikitra isika riavana koa dia fifaliana ho antsika indray ny mandray ny tatitry ny komitin'ny fifidianana amin'ny fahatanterahany fifidianana teo anivon'ny seapitaizana ampifity ao anatin'ny sampana fifoazana indreto ary tononona amintsika ireo voafidy omaly tolakandro araka ny andraikiny sy ny anarany avy tononona mialoha ny Andriamatosy Ramatoizana filoha Rakotondrina Andrianantenaina Zo Filopanampy Rabearinjaka Mamitiny Pitanjoratry ny Fivoriana Rakotoniaina Rojoso Irina Pitanjoratry ny Vola Ramanampamonjy Mirantso
Mpitahiry vola Randrianomanana naina Abel. Mpanolotsaina voalohany Randriaminay Nivonisoa. Mpanolotsaina faharoa Ravelo Mampianina Rovasoa Hanitra. Araka ny fandaminana iombonana eo anivon'ny sampana fifoazana Efjegema dia ny mpandimbola ny fiangonana reniny no mpandimbola koa ny seapita izana. Koa dia miarahaba ary mampahery ireo voafidy tsarovo mandrakariva ny tenin'i Jesosy Tompo manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Ankoatr'izay ry havana, efa voalazan'ny birao mpiala-miasa teo fa raha sitrapon'Andriamanitra dia anokana fotoana isaorana ny tompo sy hitondrana mambavaka ary hanohanana ireo ray aman-drenitsika mpitandrina ny sotro ronono na ny vadina velan'izy ireny isika amin'ny alahady ho avy izao 3 Martsa 2024. Ampatsivoneto fa izy ireo dia ny vady navelan'ny mpitandrina Solohery Paul, ny vady navelan'ny mpitandrina Rakotondraibe Richard ary ny mpitandrina mivady Ramaolo-Miaso Solofo. Isy valopy izay ho zaraina amintsika, mahazaka 3 be zao zay valopy anankiray izay, aoko tsarotsika dia mba ataontsika ampitiavana ary hainantsika ny soratra masina hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Tanterao ampitiavana izay ho vononinao ao anatin'ny herinandro. Manaova boatin-drakitra, tiany ny voalohany, tiany ny faharoa, tiany ny fahatelo, atao mitovy a. Eny ary havana, dia ny tompo any hanambana antsika ary hanome antsika fitiavana be, azotsika mandray anjara voalohany hivavaka ho fampahirezana ireo ray aman-dreny ireo ary ny faharoa dia hanohana azy arak'izay fahafahantsika. Fa tamin'ny taona 2024 iny dia nanoritra fandaharan'asa ao anatin'ny hazakazaka masina ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka niantso ekipa hiditra ao amin'ny fifaninanana ara-panatanjahantena. Namaly izany isika tamin'ny taranja volet ary misaotra ny tompo fa nahazo ny laharana fahatelo teo amin'ny fifaninanana. Koa dia fifaliana ho antsika ry havana ny mampita ny fiarabana avy amin'ny birao foibe Efjegema izay natao teny amin'ny kolejy teolojika Ivato tamin'ny 20 Janoary fotoana nanamariana ny taom-baovaon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Notononona anarany tamin'izany isika ary notolorana mari-pankasitrahana sy medaly ny mpilalao rehetra. Fa ny alatsinainy taorian'ny fandraisana alahady voalohany lasa teo dia mbola lantsona koa ny ekipa mpilalao mba handray fitaovana entina manohy izany hazakazaka masina izany. Ny voamera ny ankonana sy fanabeazana moa no lahatritsika ho mpikarakara ny fanatanjahantena eto amin'ny fiangonana. Koa voalohany dia misaotra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mitaona antsika amin'izao sehatra fitoriana filazantsara manokana izao dia ny fanatanjahantena. Ny faharoa dia misaotra antsika fiangonana izay namaly ny antso ka nanome tanana tamin'ny fitaovana ny ilaina ho an'ireny mpanao fanatanjahantena ny solotenantsika ireny. Ny fahatelo dia mankasitraka anareo mpilalao izay nandray anjara mavitrika enina dia tsy tomomba naraka ny heveranareo azy ny fanohanan'ny fiangonana dia niezaka ianareo arak'izay tratranareo mba haneo ny voninahitr'Andriamanitra tamin'iny fifaninanana ara-panatanjahantena iny. Ny tompo ampitombo hery, ampitombo fahaizana mba ho voninahitry ny anarany. Koa dia fifaliana ry havana ny miantso no voamera ny ankonana sy ny fanabeazana andray ny mari-pankasitrahana voasonian'ny mpitandrina Irako Andriamasoa Ami, ny tonian'ny departementan'ny fiangonana
ary ny filohan'ny voamerany azakazaka masina eo anivon'ny FJKM. Izao no voasoratra ao anatin'izany. Mari-pakasitrahana ny fiangonana mpandray anjara lalao azakazaka masina 320 ny foibe FJKM sy ny voamerany azakazaka masina foibe dia manolotra fankasitrahana ny FJKM misotro fitiavana izay nandray anjara tamin'ny lalao azakazaka masina 320 taranja volleyball mixte ka nahazony larana fahatelo tamin'izany. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady saribonahitra mety ho loha ihany fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Korintiana 1:5-20. Hoan'Andriamanitra irery ny voninahitra manao soni ny filohan'ny FJKM tony departementan'ny fiangonana filohan'ny voamera ny azakazaka masina foibe. Dia mandray tanana ary miaraba mahefabe amin'ny fanohizana ny azakazaka eo ihany. Ankehitriny kosa dia miantso ireo mpilalao andray ny medaly arak'izay fahatongavanareo avy ry havana. Ny medaly dia isan'ny mpilalao 220 fa miarabanareo tonga soa mandroso eto anoloana. Mangataka ny mpitendry mba hanao ny anjara fanompony mandritra ny fampisalorana n'ity meday ity. Ao amin'ny meday dia misy ny sary fanevan'ny lalao ny azakazaka masina, misy soratra hoe lalao azakazaka masina 320. Akoatra n'iny dia hitantsika eny ampelantanan'ny mpilalao ny fitaovana baolina entina manohy ny azakazaka ary misy koa ny amboara izay natolotra tamin'izany ry havana. Ndeha hivavaka isika. Saotranao zay Andriamanitra noho ny fanambinanao ny ezaka ataon'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mba hanokafana lalana vaovao amin'ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ny fijoroana ho vavolombelon'ny herinao sy ny fitiavanao. Misaotra afaka nandray anjara tamin'izany ity fitandremana ity tamin'ny alalan'ireto zanaky ny fiangonana. Mangataka aminao izahay mba hampitoetra azy ireo mahatoky sy marina ary masina ao aminao ho hitondra ny fanevanao, ny fanevan'ny fandresenao Jesosy Kristy. Mangataka anao izahay mba hiasanao amin'ny fiangonana, anetsika ny fiangonana andray anjara koa amin'izay tandrify azy amin'ny lalao tahaka izao. Dia misaotra Tompo atanjao ny finoanay. Amen. Dao ary dia mazoto toerana ry havana. Fa araka ny tetika aza izay notapahantsika ho amin'ity taona 420 ity dia misokatra ho an'ny zanaky ny fiangonana rehetra tsy ankanavaka ny lalao ara-panatanjahantena. Manatona ny voamera ny ankonana sy fanabeazana sika ny namantsika izay nandray ny mari-pankasitrahana teo no tompona andraikitra voalohany amin'izany ao anatin'ny voamera. Manatona isika milaza izay taranja manana vanana antsika ary arakaraka ny fahafenony ny mpilalao ny rosotsika amin'ireny taranja samihafa ireny. Alahoery ry havana ny tompony anafy hery atsika amin'izany fijoroana ho vavolombelona izany. Dia hoy ny soratra masina araka ny Filipiana 4:4 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo:
miezaka anatratra ny marika aho azoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Misotranao zay Jesosy fa mbola omenao fotoana indray ankehitriny ianarana ny teninao. Dia tazomina lalana amin'ny alalan'ny fanainao masina ry izahay, ahaizanay mandray izany teny izany ho fiainanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka. Ny soratra masina izay angalana ny fampianarana ho antsika dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko 5:14 tapany voalohany andro. Matthieu toko 5:14 ny andiny 14 tapany voalohany. Rehefa samy nahita isika dia rahantsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra efa nanao hoe manatsara irainao sy ny reninao. Amen. Tantara kely anankiray no andeha izy tomantsika afatra indray avy amin'izany soratra masina izany. Ireto fianakaviana kely ireto dia fianakaviana tena sahirana be mihitsy, tena ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Dia indray andro niresaka tamin'ny ray aman-dreniny ity zazalahy dia hoy izy hoe dada sy neny tena nanapa-kevitra fa hiala ato amin'ity tokantranontsika ity fa tena sahirana loatra isika ka za tsy afaka mianatra nefa mba te hianatra ohatran'ny ankizy rehetra ihany dia hoy izy ny ray aman-dreniny hoe anaka zao anie ny fiainana misy antsika vao fa hiezaka izahay dia anao izay mba mahafa-po anao hitady vola izahay dia ampianatra anao mba hitovizanao amin'ny ankizy rehetra. Dia tsy nanaiky ity zazalahy ity fa tena midonga izy hoe dada sy neny tsy vitako intsony miara-mipetraka aminareo fa aleo za handeha mihitsy, aleo za handeha dia izaho ihany no hitady izay mahasoa anao izay mahafinaritra. Dia nalahelo ny ray aman-dreny ry ankizy tanora rehetra satria tena tsy nanaiky mihitsy izy dia tapa-kevitra izy dia lasa izy nandeha. Rehefa nandeha tany izy dia mitady vola. Rehefa nahita vola izy dia nandeha mianatra. Rehefa nandeha mianatra izy dia vita sy tanteraka saoma tsara ny fianarana ary tena faly izy tamin'izany. Fa atao anatin'izany ihany koa dia niteny tamin'ireo ray aman-dreniny izy hoe dada sy neny nareo aza sahirana mitaly antsony fa efa nahita izay mahafinaritra efa nahazo izay rehetra ilaiko dia tsy mila nareo intsony manelingelina ny fiainako. Dia rehefa vita ny fianarana dia lasa izy nandeha nitady asa. Tao anatin'izay indrindra nefa natao ny fitadiavana asa, napetraka ny dossier, tsy nisy nandray azy mihitsy, tsy nisy orinasa nandray azy mihitsy. Farany ela dia mieritreritra izy fa ahoana ary izany fiainako izany. Zany ka olona efa mahay be, efa manana diplôma be to izay rehetrarehetra hitadiavako azy to tsy mamaly daholo, to tsy miaino mihitsy ny olona. Dia mieritreritra teo izy dia tonga saina. Izay dada sy neny ilay mba tia, ilay mba nanampy na dia teo aza ny fahatrany andeha hiverina any amin'ny dada sy neny dia hifona amin'izy ireo tamin'ny teny nandratra izay nataoko tamin'izy ireo tamin'ny tsy fankatoavako an'izy ireo. Dia lasa izy nandeha tany amin'ireto ray aman-dreny nifona nangataka famelana tamin'izy ireo. Dia isika ihany koa raha ankizy maka hafatra ao anatin'izany tokony ho ataontsika zava-dehibe mandrakariva
ny fanajana ny ray aman-dreny, ny fankatoavana ny ray aman-dreny, natoanahoana natony ahoana ny ray aman-drenitsika dia andeha ho ajaintsika izy ireny, omentsika asina izy ireny fa anisan'izay fitahina ho antsika ny fanajana ray aman-dreny dia ny ankizy sy ny tanora rehetra andeha ananja ray aman-dreny daholo. Misy karazany ny ray aman-dreny ao ny ray aman-dreny izay mitaiza sy manabela iteraka atsika, fa misy zay ohatra tsy marina ray aman-dreny izy dia mpiantoka ohatra na ray aman-dreny aram-panahy ihany koa dia ho ajaintsika ireny ray aman-dreny ireny ankatoavintsika ny tenin'ireny ray aman-dreny ireny. Fa ahoana moa ilay soratra masina teo? Manajana ny rainao sy ny reninao. Hitsangana isika dia averintsika ilay soratra masina teo miaraka amin'ny tokony sy ny andriny dia faranantsika amin'ny amena. Aiza nahitana ilay soratra masina teo? Ahoana ny voalaza ao? Amen. Ivavaka isika. Misaotra tombo fa ambana tombo tokoa izay ankizy tanora omenao ny teninao. Tehiriza ao anatinay ary ireny ary omeo anay ilay fo, ahaizanay mankatoy izany teny izany hanajanay ny ray aman-drenay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay toy izany. Amen. Afaka mipetraka ihany. Daniela toko fahasivy andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra ka nitsotra hoe indrisy tompo Andriamanitra lehibe sy matahotra, nitandrina fanokena sy famorako ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny. Efa nanody izahay sady nanao mety ary nanao ratsy sy mety eny. Efa niaraka amin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay ary tsy nomenonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay sy ny rakanay ary vahoaka rehetra. Anao ny fahamarinana tokoa fa nay kosa fangaiaiza tahaka ny amin'izao an'izao dia amin'ny Joda sy ny mponina Jerosalema ary ny Israely rehetra na ny akaiky na ny lavitra dia any amin'ny tany rehetra dia efa nandoanao azy no ny fahadisoana izay nanosonoka aminao. Eny anay fangahaikana tobo dia amin'ny mpanjakanay sy ny mpanapaka anay ary ny rakanay satria efa nanomboka taminao izany. Amin'ny tompoandriamanitra kosa ny famindrako sy ny famelan-kely satria efa niodina taminay ka tsy miaina feon'i Jehovah Andriamanitra mba handeha araka ny lalàna izay natainy napetraka ny mpaminany mpanompony teo ambolonay. Eny ny Israely rehetra efa nandika ny lalànao ka niany fa tsy miaina feonao ka dia nahidina taminay ny ovina sy fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalàna misesy mpanompoana Andriamanitra satria efa nanota taminy ary notanterahany ny teniny izay nolazainy amin'ny lezana anay sy ny mpitsaranay izay mitsaranay
ka natao miaran-doza lehibe zay fa tetia vanoloatra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tamin'ny Jerosalema. Araka amin'izay soratra amin'ny lalàna misesy no natolana loza rehetra itao taminay nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izay ialanay amin'ny hevitay sy ahafataranay ny fahamarinanao. Koa izany no nitirikan'i Jehovah loza ka nataony miatra aminay fa marina Jehovah Andriamanitra amin'ny miatany rehetra dia efa nataony fa izahay no tsy miaino feo. Otoizantsika ny famakena soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Mateo 5:20 ka hatramin'ny 7. Ary hofaranantsika ny famakena soratra masina ao amin'ny boky ny Apokalipsy 4:12 ka hatramin'ny 7:12. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo dia nankeo amin'i Jesosy ny fariseho sy ny mpanolo-dalàna sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: nahoana ny mpianatrao no mandika ny fampianarana ho atolotry ny razana, fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina. Ary izy namarika nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny divin'Andriamanitra noho ny fampianarana ho atolotra anareo. Andriamanitra efa nanao hoe: manajany irainao sy ny reninao, ary koa izay miteny ratsy ny rainy na ny reny dia atao maty tokoa. Fa roy kosa ianareo, nazovy no ilaza amin'ny rainy na ny reny hoe: efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony ahazoanao soa hatrany, dia tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo miteny Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara-belatsihy, marina ny naneny Isaia anareo hoe: ity firenena ity manajay amin'ny olona fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny vavan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Ary rehefa hitan'ilay drakona fanazira tamin'ny tany izy dia namienjika ilay vehivavy miteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny lelatry ny roa any voromahery lehibe anidinany ho any amefitra ho any amin'ny fitoerany izay itaizana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasika ny fetrandro raha tsy ho hitany ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny riaka anaraka andra-vehivavy mba hindoasy ny riaka izy. Nefa ny tany namonjy andra-vehivavy fa ny vavany tany ka mitelina ny riaka izay navoaka ny drakona tamin'ny vavany. Dia tezo tamin'ilay vehivavy ny drakona ka lasa nandeha hiady tamin'izany ny sisa izay mitandrina ny didiny Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy. Ary nitsangana teo ambony fasiky ny ranomasina izy. Amen. Amen.
fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay angalana ny hafetr'Andriamanitra ao antsika dia izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 5:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9. Rehefa mamaky izao soratra masina izao isika dia zavatra anankiroa mifanindran-dalana no hita. Andaniny ny soratra masina izay ambaran'i Jesosy Kristy ary ankilany ny fomba amam-panao izay nomen'ireo razana izay ampianarin'ireto fariseo sy mpanorandalàna atao fididy sy fitsipika apetraka eo amin'ny fiarahamonina. Fa etsy an-daniny ihany koa Jesosy Kristy ilay miresaka amin'ny fariseo dia izy mihitsy ilay fahatanterahan'ny lalàna. Fa ny ankilany ny fariseo sy ny mpanorandalàna izy ireo ilay mpanoratra ny lalàna, izany hoe mandika ny lalàna izay manana fahefana ambony mahakasika izany lalàna izany. Ary ireto fariseo sy mpanorandalàna ireto dia mametraka ho zava-dehibe indrindra ny lalàn'i Mosesy, izany hoe ilay razana ny avy amin'ny fomban-drazana. Fa ao anatin'izany ihany koa ny fiarahamonina iray na ny firenena iray na ny atao hoe ankonana na fianakaviana iray dia manana izay mety ho fomban'izy ireo izay apetraka ho lalàna mifehy ihany koa ny sifitsipika mifehy ao an-tokantrano izany na ny amin'ny fiarahamonina izany. Fa matetika moa dia ny isaky ny foko ny tena ahitana izany fomban-drazana izany izay tsy maintsy arahana, tsy maintsy ajaina. Fa raha tsy izany dia ho tondron'ny fiarahamonina molitra ary mety ho esorina mihitsy aza tsy ao anatin'ilay fiarahamonina. Dia tahaka izany indrindra ny tantara miseho eto izay fifanindrinan'i Jesosy Kristy amin'ireto fariseo sy mpanorandalàna ireto raha miresaka mahakasika ny soratra masina izy ary ireto fariseo kosa miresaka ny fanaony razana. Ao anatin'izany indrindra dia mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra, mampitandrina ny fiangonana ny soratra masina. Jesosy Kristy eto dia manao fanitsim-pivavahana hoe ohatry ny ahoana marina moa izany fivavahana ankasitrahana eo anatrihan'Andriamanitra izany. Ka ao anatin'izany voalohany tandrema ny didin'Andriamanitra mihoatra ny fomban-drazana. Tandremo ny didin'Andriamanitra mihoatra ny fomban-drazana. Hitantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 izany. Notsongain'i Jesosy Kristy manokana eto ny fanajana ray sy reny izay tonelany ireto jiosy reto satria izy ireo dia manao fanatitra. Ny anaran'izany fanatitra izany dia korbana. Hitantsika ao amin'ny Marka 7 ny andininy 12 izany. Rehefa manatanteraka io fanatitra io ny jiosy dia afaka tsy manatanteraka intsony ny adidy atao amin'ny ray aman-dreny izy ireo. Ka izany anefa dia hevitra atao fetsifetsy ihany satria tsy te hiahy intsony ny ray aman-dreniny izy ireo hany ka nataony fanatitra manontolo ho an'Andriamanitra ny fanatitra. Ao anatin'izany indrindra nefa dia tsy ankasitrahany eo anatrihan'Andriamanitra izany satria tokony hijery mandrakariva ny maha olona, hijery mandrakariva ireo ray aman-dreny. Ny fanajana ray aman-dreny raha teo dia efa voasoratra ao amin'ny didin'Andriamanitra ny didy 10 isika na ny teny 10 any amin'ny Exodus 20 ny andininy 12 manao hoe manajana rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Araka izany indrindra ry havana takina ny fanajana ray aman-dreny mihoatra noho izay fombafomba ivelany. Fa eto ireto fariseo sy mpanorandalàna ireto dia resaka fanasana tanana no nitenenan'ny mpianatra Jesosy fa maninona ny mpianatra ao no tsy manasa tanana mialohan'ny sakafoana izay tsy dia zava-dehibe akory raha mihoatra izany hoe fanajana ray aman-dreny izany. Aiza ho aiza ny fametrahana ilay fanajana ray aman-dreny, ray aman-dreny izay nipoiranao, ray aman-dreny izay niando hoanao, tsy ajainao, tsy ankatoavinao fa fombafomba ivelany no aseho hoentina ilazana fa izahay dia mpitarika, izahay dia olona manaja fatratra ny fomban-drazana izay nampianarina anay. Ho antsika ihany koa ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Matetika isika
manao ny fanompotsika lasa fifaninanana zay indraindray ny manatanteraka izany tahaka izay nataondreto jiosy ihany koa ary indrindra tena naseon jesosy kristy tamin'ilay fandatsahana rakitra raha nijery izy fa ity vehivavy mpitondra teny teo izy nanao be indrindra mihoatra anareo satria ny endretsy dia fomba ivelany fotsiny ihany lasa etsika ivelany fotsiny ihany maneo izany fa tsy izany nositrakaandriamanitra amin'ny fanompona fa apetrao ny maharay aman-dreny ray aman-dreny adzao ny ray aman-dreny mihoatra no zay fombafomba ivelany tsy hoe ajanona akory zany tsy hoe ratsy akory zany fa ao anatin'izany misy zava-dehibe mihoatra noho izany tokony ho tanterahan'ny fiangonana dia ny fanajana iray aman-dreny amin'izao tokoa dia mahagaga sy mahavariana fa ny zanaka indray no te ho ray aman-dreny ny zanaka indray no mametraka fitsipika ao arahana ao tokantrano ary rehefa tsy mifanaraka amin'izay tezitra ny zanaka lasa maniratsira mavita mamoaka teny mandratra teny mampalahelo ny ray aman-dreny mihitsy azy satria hoe manam-pahaizana hono na alala zavatra hono efa mahalala-tsaina hono adino ilay mametraka ny toeran'ny ray aman-dreny amin'ny tokony ho izy ka lasa tsy mankatoy intsony ny ray aman-dreny lasa tsy manaja intsony ny ray aman-dreny ary rehefa antitra ara dia mampalahelo fa tsy raharaina intsony ireny ray aman-dreny ireny tsy homena lanja intsony tsy ampina intsony izy misy tena mampalahelo mihitsy ny ray aman-dreny fa efa tsy mahavita ninona intsony fa lasa mangataka nefa ny zanany dia manana ny ampy ny zanany dia manana ny zavatra rehetra ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro fa ilay ray aman-dreny dia tsy nasiana vidiny sy hajany intsony fa ara-mitatra kely aty amin'ny fiangonana isika aiza ho aiza ny fijerentsika ny mpiara-manompo amintsika mba mifantany ve isika rehefa ato amin'ny fiangonana hoe manahoana ianao mba manana hanina hohanina ve ianao salama tsara ve ianao misy marary ve ianao afaka manampy anao amin'izany fa ny zava-dehibe ambony noho izany dia ny fiazakazahana manao ny asa ty am-piangonana tsy hoe ratsy akory izany ho hafa averiko indray mila mifampijery isika mila mifanohana isika mila mifanampy isika mpianakavy ny finoana izany ny zava-dehibe takian'Andriamanitra amintsika mba tsy ho diso fivavahana isika andeha hifampijery isika mpiara-mamiombonanjo izay mety tsy ampiampy ao amin'ireo mpiara-manompo amintsika ireo andeha hifampijery isika ao anatin'ny vanim-potoanany karemy raha teo isika izao fotoanany fibebahana fotoanany fandinian-tena fotoana izay hifampijerentsika amin'ireny manodidina antsika ireny fa izay lazaina faharoa dia izao mitandrema fa Jesosy Kristy dia mampiariary ny fomba rehetra tsy mety atao amin'izany fomba fivavahana izany mitandrema fa Jesosy Kristy dia mampiariary ny toetra tsy mendrika ataon'ny olona eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 no ahitantsika izany ary miteny mihitsy izy eto ripy tsara velatsia ary matetika Jesosy Kristy rehefa mifanandrina amin'ireto fariseo sy mpanorandalàna ireto dia miteny foana hoe ripy tsara velatsia any amin'ny Matthieu 9 izy izao raha miresaka ny amin'ny toriteny izay nataony dia hoy izy mantsy an'ireto vahoaka hoe aza manao tahaka ny fariseo sy ny mpanorandalàna izay ripy tsara velatsia ka manao seho ivelany fotsiny ihany ao amin'ny Matthieu 7:20 dia tena be dia be ny teny ilazany Jesosy Kristy ny amin'ny toetrandreto fariseo sy mpanorandalàna ireto ka ilazany hoe ripy tsara velatsia ohatrany ahoana moa zany miatsara velatsia izany isika rehetrarehetra mety manana samy manana ny fomba izay ilazantsika izany hoe miatsara velatsia izany fa ny miatsara velatsia eto dia ohatran'ilay manao teatra ireny izany hoe modimody ohatra hoe mody mitomany mody torana mody mifankaty ohatra izany eto ilay hoe miatsara velatsia ary eo anatin'izany indrindra dia ariarin'i Jesosy Kristy hoe ianareo ane ka pe tsara velatsia fomba ivelany fotsiny ihany no entinareo manompo an'Andriamanitra fa tsy vokatry ny fonareo akory andreny isika hijery anankiray ao anatin'izany Matthieu 7:20 izany ilazany Jesosy Kristy amaritan'izany toetra ndreto mpanorandalàna sy fariseo reto Matthieu 7:20 ny 17:20 ihany no raisitsika fa manomboka eo amin'ny 9 izy ka hatrany amin'ny farany dia tsy misy resaka afa-tsy reto mpanorandalàna sy fariseo reto ary mampiariary hoe ohatra izao avy ny toetranareo zany fiatsaram-belatsia ataonareo izany
fa izay voasoratra eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo ny eo amin'ny toko fahatelo amby roapolo dia zao hoe loza nareo mpanorad-dalàna sy fariseo petsara velatsia fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tare eo ivelany nefa ny eo anaty dia feno taolany maty mba mifaly tona rehetra azontsika vakina io matotoko fahatelo amby roapolo io rehefa any an-trano any isika entina mpiariary ny toetra ny fariseo amin'ny fanompona izay tanterahan'izy ireo zany hoe miseho ivelany ho tsara fotsiny miseho ivelany ho mpivavaka fotsiny izy ireo ary tena asehony amin'ny fiarahamonina hoe izahay ilay olona mpivavaka izahay ne mahafantatra ny olalàna io fantatra tsy misy miafina amin'io izahay ne manao an'io fa ary zareo dia tsy mba manatanteraka izany hitantsika eo amin'ny toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany sy faharoa izany sy hatrany amin'ny fahatelo ihany koa zany hoe izy ireo miteny hoe ity ny lalàna arahana fa izy ireo tsy manatanteraka izany miteny fotsiny zany ny asan'ny zareo hoe izao indray ny didy izao ny lalàna fa izareo miatakataka izareo tsy mba manatanteraka izany lalàna izany izany endriky ny fisehoany fiatsaram-belatsia ilay lalàna ampianariny isan'andro isan'andro ilay lalàna eo ambany masony hitany soratany isan'andro isan'andro aika izy ireny mandalo fotsiny eo ambanin'ny masony fa tsy tafapakany anatin'ny fony hany ka ampiariariany Jesosy Kristy fa tsy izany no fivavahana ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ary naka andin-tsoratra masina mihitsy Jesosy Kristy ilazany fa efa voalazany mpaminany hoe ity fireneny ity manajay amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra koa foana no ivavahandreo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy ohatriny ahoana ny elanelan'izany hoe vava sy fo zany tsy dia mifanalavitra kory ane zany eo amin'ny centimetre vitsivitsy fotsiny ny elanelan'izany fa ny molony miteny milaza manambara hoe izao ny didin'Andriamanitra fa tsy tafalatsaka ny anatin'ny fony zany tsy ampiariny zany mampandiny tena antsika ihany koa zany ankehitriny tena latsaka ao am-pontsika tokoa ve reny didin'Andriamanitra ambara amintsika ireny isan-kalahady isika farafakely mandray sitrapon'Andriamanitra mandray toriteny farafakely noho akoatra ny fampianarana maro isan-karazany any anatin'ny sampanany fa move tena mandray izany ho fiainana ao antsika isika fiangonana move tena mampiatra izany isika mba tsy hahatonga antsika ho foana ny fivavahantsika amin'Andriamanitra mampitandrina ny didiny Andriamanitra mba ho ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanompona izay tanterahantsika ty ampiangonana ka ho tsy ho fotoam-bery maina fotsiny ny andro lantsika ty andro tokony hitadiavana vola andro tokony hanaovana izay mahafinaritra sy mametimety andeha reha mba ho latsaka ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho fiatsaram-belatsia ny fanompontsika an'Andriamanitra tao amina foana isika hoe mba anao fitafiana mihaja fitafiana montina ty ampiangonana fa mihoatra lavitra noho izany ny fampiarantsika ny fiainantsika ny didin'Andriamanitra izay homena antsika mba tsy ho piatsara velatsia tahaka ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo isika fa mba tena ho mpivavaka araka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana mahereza ny tompo no manome antsika izany didiny izany ary raha manome izany ho antsika izy dia tsy ho loza akory fa ho fiainana ho fitahiana ho antsika isika no migoka ny soa azo avy amin'izany fankatoavana ny didin'Andriamanitra izany fa isika ihany koa no mandray ny valiny asantsika ny amin'izany tsy fankatoavantsika ny didin'Andriamanitra izany koa mahereza raha ry havana malala fa Andriamanitra dia mampitandrina antsika mandrakariva ny didiny mihoatra lavitra noho ny fombafomba ivelany tokony hankatoavantsika ny didin'Andriamanitra ary mitandrema fa Jesosy Kristy dia mampiariary ny toetra antsika mety hoe ny olona tsy mahafantatra izay antony hahatongavantsika ty ampiangonana marina fa io Andriamanitra io mahafantatra ny fonao koa mitandrema ry havana dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Eo amin'ny vavaka fangatana isika namangy ny fiangonanao eny Andriamanitra tamin'ity fotoana ity mamangy ka mitondra fanitsiana ny hevi-diso rehetra sy mifanaraka amin'ny sitraponao
mamangy ara indrindra ianao ka milaza fa tsy nentim-paharazana no iny fa nentin'ny soratra masina mba hivelomanay dia mandidy anay ianao mba hanaja ny ray sireninay meo anay ny fanay masina hitsinjovanay azy ireny izay mbola eo anatrehanay meo anay ny fanay masina ananjanay azy ireny meo anay ny fanay masina mba hobizara koa izahay fa tsy mpila zavatra fotsiny eny amin'ny fiarahamonina eny eny manomboka ao atokantrano mba samy andrainy andraikitray izahay fanometana amin'izay tokony fanomezan-tany misaotra fahamanitsy anay koa ianao ka tsy mena masony teny manamarika ny fiatsaram-belatsinay fiangonana toy ny amin'ny fariseo meo anay ny fanay masina mba ioaranay ny fiatsaram-belatsiny ka isehonay amin'ny momba anay rehetra tsy azo afeny eo anatrehanao miariary eo anatrehanao tompo ampio izahay mba hanaovanay zalazainy ny teninao anatanteranay koa izay ambaranay amin'ny teny ka hamadika izany ho azy fa tsy hokobaka ambava ihany misaotranao izahay anafiely amin'ny alalan'ny fanay masina mba hahatonga ny teny renay handrafitra ny momba anay rehetra ahatonga anay olona vaovao misaotra tompony amin'ny tony fotoana mitombo azonay mametraka ioela tananao ny fiainanay tsy miafina aminao ny fanoratenanay ny ara-pahasalamanay ny ezaka rehetra ataonay andavanandro ny fijoroana ny vavolombelonao amin'ny asa mandrara amin'ny fikazana sy fanabeaza fikolokoloana ireo taranaka nyenao amin'izany rehetrany dia ambiny izay tahaka izay nambinanao ny fanahinao ihany ka mivavaka koa izay ho an'ireo olona manodidina anay ny ray aman-dreninay sy ny ray tapoa aminay ny vady nomenao anay tsirairay avy ny zanaka eo ankonanay ny efa manatokantrano ataovy voavanginao amin'ny sitraponao mitarika any amin'ny fahatsarana isan'andro ijerena mivavaka aminao izahay ho an'ireo zanaky ny fiangonana na ny ampita-dranomasina no ny filana-ravinahitra ny fandratoana fianarana no ny antony samihafa ianao ny mahalala tompo akekeza izy ireny aza velana ho irery ary indrindra ao reny ao trany amin'ny fonona mba haritra tranony farany mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny tratry ny tsy fahasalamana rehetra dia ianao no mbola hanampy amin'izay ilaina entimanana eny amin'izany fitsaboana izany ianao no hanoana ny marary eny ampandriana araka ny teny fikasanao ianao anomesana ny mpitsabo manodidina indreny marary reny mba hahatongavany tanam-pitiavanao hanary ny fahasalaman'ireo tsy salama ianao koa ampionina ny manamanjo maro rerenay fa nandalo fizahan-toetra ka niara ny famoza-malala tamin'ny herinandrony tanteraka ny fimonana ho azy ireny ianao ary ampahery azy ahafany manolo ny azakavaka eo am-piandrasana ny fiavinao jereo ny manana olana rehetra Andriamanitra izay mety hiatrika olana amin'ny fitsarana amin'izao herinandro miditra izao izay voazona any am-ponjy izay tsy afaka manao na inona no misakana eo anoloana mba hatoany herirery to afaka hihoatra reny sakana sy olana samihafa reny na arakaza na amin'ny fianarana na inona isehon'izany dia ho tsarovanao ny firenenay amin'ny fiadananao ireo tompon-tsaina sy fahendrena ary fitiavana avy aminao Andriamanitra ireo mpitondra mahefy isanambaranto tsy ho adoninao tompo ny fiangonanao amin'izao vanim-potoana ny kariny izao mba ho fiangonana mizara ananitsy-posy amin'ny fitiavana ny finoana avy aminao ny fiangonana mizara fanantenana avy aminao ny fiangonana mizara ho an'ny mahatra satria nampianarinao amin'izany izany Jesosy Kristy mametraka ny fitoam-panavozana tompona andraikitra eo ambany fahefan'ny fanainao masina izahay misaotra ny amin'izay efa vita namerana ny fitandremana tato amin'ny sahany hevitsekely misaotra ny amin'ny hombanao ny fanomanareo mbola hiazakazana amin'izao sisa izao
ho an'ity fitandremana ity dia mangataka anao hanomana ny sampana kristianina zokiny ho amin'ny fiatriana izany fifidianana izany ny sabotsy maraina ho amin'ny sampana vokivoky maro ho amin'ny fanatanterana izany eo am-pianohan'ny tolakandro natambatra ny vavaka ny nampianaran'i Jesosy no hoe rainay izay lahatra ho amasina ny lahatra mitonga ny fanjakanao atao ny fisitrakonao etsahitana takareny an-danitra eo anay izay anasava ho anay ary mamelana eo kahitahaka ny mamelana izay mekaka aminay aza mitondra anay ny fakapana manafara ny lasy anao ny fanjakana simery ary ny voninahitra marakizay. Tonga amin'ny famaranana izao fampivavahana sika riavana mitsangana hiomana andray ny tsodrano amin'ny hira voalahatra. Raiso amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Mitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo ka manome anareo fiadanana. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.